Sehatra ny fitaterana sy ny mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay isan'ny mampikaikaikany maro tokoa amin'izao fotoana izao ary dia entina hisorohana ny fiakaran'ny sarandalana eo anatrehan'izay vidin'ny solika izay nahitana fiakarana izay dia misy ny fanampiana antsoina hoe amortissement social izay omen'ny fanjakana ny mpitatitra raha ny fanazavana mpitantitra matsy dia mavesatra ho azy ireo ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary mety tonga hatrany amin'ny tsy fahafahana mitatitra intsony ho an'ireo fiara sasantsasany satria dia tsy misy intsony ny tombony ho azy ireo raha ny fanazavany hatrany. Mandrahona ny ampiakatra ny sarandalana ho 700 ariary ireo coopérative mpitaterana mivondrona ao amin'ny UCTU sy ny UCTS. Nisy ny feim-potoana nomen'izy ireo ny tompona ndraiky fanjakana mahefa, feim-potoana na ultimatum herinandro izay farana ny alarobia ho avy izao. Anisan'ny fangatahan'izy ireo ny fanefanana elanelam-bidy na ny compensation ho an'ireo izay tsy mbola nisitraka izany. Taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika herinandro lasa izay dia takian'izy ireo ihany koa ny fampitomboana izany compensation izany. Ny eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany, ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro dia nanambara fa mitentina arivo sy enina sy roa hetsy ariary isam-bolana, izany hoe 700 ariary. Ampitomboana 30 litatra, ampitomboana 30 andro isaky ny fiara no tokony sitrahan'ny fiara tsirairay manomboka ity volana jolay ity. Fanampiana izay antsoina hoe amortissement social. Ny tompon'ny fiara miviantana no mahazo ny fanampiana fa tsy mandalo coopérative izany. Misy ireo mpitatitra izay mankasitraka izany ary marina fa 730 miliara ariary ny teti-bola voatokana amin'izany. Teo aloha dia 9 sy 1 hetsy ariary isam-bolana ny tahan'ny fanampiana ny ray sy ny mpitatitra, 700 ariary ampitomboana 30 litatra, ampitomboana 30 andro. Nisy ny fiainan'ny vidin-solika ny volana febroary lasa teo ka nidina 9 ariary isam-bolana izany. Taorian'ny fisondrotana farany dia ahitana fisondrotana ihany koa izany fanampiana izany.